Ie, faly miarabantsika rehetra indray amin'izao fampitanany vaovao mahakasika ny fivoaran'ilay rivo-doza Batsira izao. Ety am-piandohana izay avy aty amin'ny Météo Madagasikara dia mitondra teny fankahirezana ho an'ireo izay rehetra niarambona tamin'ny fandalovan'ity rivo-doza ity. Raha ny fivoarany amin'ny 6 ora maraina isika izao dia any amin'ny manodidina ny distriktn'ny Iosy no misy ny fohibeny. Nahitana fianana ny heriny manodidina eo amin'ny 520 kilometatra isan'ora. Ny tafiditra miaraka aminy ihany koa misy fianana arak'izany eo amin'ny 70 kilometatra isan'ora. Raha ny fahitana ny fizotran'ny dian'ity rivo-doza ity dia mikisaka mianatsimo andrefana izy amin'ny somary mandeha malakilaky izy zany noho ny faritriny tsy dia tena hoe misy sakatsakana teny lokootran'izay zany amin'ny faritra atsimo andrefana iny. Izany hoe manodidina eo amin'ny 630 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandehan'izay. Raha araka ny tombatombana dia vinavinaina hivoaka ny ranomasina izy amin'ny niotolakandro any amin'ny manodidina ny 3 rano any zany no amenavinantsika ny ivoany any ranomasina izay. Eo anelanelan'ny Toliara sy Morombe zany any Toliara faharoa avaratra kely ny Toliara no tombanana hivoaka ny ranomasina ity Batsira ity. Arak'izany ny vaovao mahakasika ny filazana loza dia miova toy izao amin'izao maraina izao. Foana zany ny filazana loza ho an'ny Antsalova, Miandry Vazo ary ny distriktn'ny Belontsiribina. Filazana miloko manga kosa noho ny fianan'ny herin'ity rivo-doza ity dia nivadika filazana miloko manga, na io moa zany le antsoina hoe mbola mila mailo hatrany, zay ny dikan'ny filazana miloko manga ho an'ireto faritra sy distrikta manaraka ireto. Ao anatin'izany ny faritra distriktan'ny Vatomandry, Manoro, Antanambaomanapotsy, Marolambo. Dia reto faritra reto Vakinakaratra, Moromania, Matsiatrambony, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Iorombe, Iosy, Androy, Atsimo Andrefana, eo ihany koa ny distriktn'ny Morondava, Mahabo ary ny distriktn'ny Mantsa. Zay zany dia mivadika filazana miloko manga avokoa. Zany naty zany manentana foana izay avy aty amin'ny Météo amin'ny faritra izay mety andalovana izy ity, satria raha araka ny fizotrany aloha avy eo amin'ny distriktn'ny Iosy izy dia mahazo an'iny tapany avaratra ny faritra atsimo andrefana iny zany hoe any Kazoabo, Sakara tombanany hivoaka ny Toliara faharoa izy. Dia manentana hatrany zay mba ho mailo hatrany zany ny mponina rehetra amin'ny faritra iny. Zay aloha zao ny vaovao afaka fampizarana amin'izao maraina izao. Miverina ety any zay rehefa misy fiovana mahakasika ity rivo-doza ity, fa indray mbava fotsiny mahakasika ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara. Tazantsika ny sary izy efa mijanona izao fa tapany avaratry ny nosy aloha saika maina ny andro amin'ny ankapobeny noho ny fisian'ity rivo-doza Batsira ity somary mandrandraona raha naorana miatoato ihany ny tapany atsin'ny nosy iray manontolo iny. Izany hoe zao maraina izao zany tsika aloha dia saika mbola andrahoana na mijombona hatrany mety arahana orana erikerika kely zany any amin'ny manakaiky ny misy any Batsira iny moa dia meno anaty orana hatrany aloha raha ny fijery azy zao zay. Rehefa avy eo indray ary no ifampizarantsika ny vaovao dia mametraka ny mandram-piona vetivety. Sao